misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay mise to mila hampanohy fo mampiseto ity misy vaolana lazaiko anao misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay mise to mila hampamohy fo mampisento ity misy vaolana lazaiko anao haolay jesosy fa haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raiso izy animo oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina ratofaorina indray no mianjady aretina sy aiai mandratra fo reo zavatsarotra manjo iainanao ity misy vaolana lazaiko anao haolay jesosy va haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raiso izy animo oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavinao haolay jesosy va haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raiso izy animo oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavinao mbola fifalianao andray rehefa malala ny miarahaba atsika tsiray avy amin'ity anivo ity matoky aho fa efa nanao fanandramana ianao niaraka tamin'Andriamanitra tratran'izay roa andro zay ny rahantsika izay ary andro antsika dia hiditra amin'ny andro fahatelo izay natokana ho antsika tsiray avy izay mila hery na hery ara-panahy zany na hery ara-bata na ara-pitsika mihitsy no resantsika tadidio fa Andriamanitra dia tsy voafetra amin'ny fotoana tsy voafetra ny zavatra rehetra ny Andriamanitra afaka manao afaka ny fiainantsika Andriamanitra afaka miditra tanteraka eo fiainantsika Andriamanitra kanefa mialohan'ny andresantsika ny ten'Andriamanitra dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra rainay mety ndray izay amin'izao fotoana izao vonina iay miteninao Andriamanitra eo anay fanay masinao mba hanokatra ny fonay ka ndraisanay izany teninao izany ary indrindra ahatonga anay tsiraray avy tena hitoky
amin'izany tenino izany ka andraisana hery-ndray amin'nytiany io ity ko dia matoky izahay fa ianao dia manatrika amin'ny fahafenony izao fotoana izay iarahanay aminao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana izany fafaka izany. Amen. Amin'ny teniny indray dia hitodika amintsika tsirairay avy izay mila hery ny tenin'Andriamanitra. Mety teny ianao hoe zangefa mahery nara-batana nara-panahy fa matory avy n'Andriamanitra amin'ny teny ao amin'ny teniny fa ilayntsika ny hery avy aminy avy amin'Andriamanitra dia misy tsy fampiana ao anatintsika zanak'olombelona. Isika zanak'olombelona izay lavo izay tsy mitafy intsony ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Dia rizika hanokatra ny ten'Andriamanitra ny tian'io ity hoe inona indray ary no tenin'Andriamanitra ny vahaolana izay arosin'Andriamanitra ho antsika izay mila hery izay mahatsiaro fa malemy na ara-panahy izany na ara-nofo. Ao amin'ny Salamo 119 amin'ny Salamo 119 ao amin'ny Salamo 119 ka ny andininy voalohany. Salamo 119 Salamo 119 ka ny andininy voalohany riavana dia misy izao tenin'Andriamanitra izao. Salamo 119 ka ny andininy voalohany. So mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Hery ho antsika ingo Andriamanitra io rehefa namalala. Ary tsy misy mahasakana anazy, tsy misy mahatohatra anazy. Eo fiainantsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Andriamanitra mahery, Andriamanitra topotsika riavana. Andriamanitra manana ny fahafahamanao rehetra n'Andriamanitra izay topotsika. Ao amin'ny Salamo 80 Salamo 80 Salamo 80 ka ny andininy 410. Salamo 80 ka ny andininy 410. Dia zao voalazany tenin'Andriamanitra. Jehova no heriko sy fidirako, fa efa famonjena ahy izy. Davida dia natsapan'izany, mpanoratra Salamo dia natsapan'izany. Fa Jehova no heriny. Ary madika ny Davida tokoa isika, fiainan'i Davida na dia nandalo olana maro be ary izy, na dia maro ary ny fahavalo, na dia teo ary ny fahalavonana izy taminy. Rehefa nitaraina tamin'i Jehova izy, rehefa nitalao tamin'i Jehova izy, dia naveriny Jehova teo amin'ny heriny. Rehefa namalala, Andriamanitra dia vonina ny hanome hery antsika. Vonina hampatanjaka antsika na ara-panahy zany na ara-nofo. Ry Mosesy rehefa nirahan'Andriamanitra izy mba hanavitra ny zanak'Israely dia nitaraina ka tena tsy vitako zany, tsy manana hery ho amin'izany andana fa izaho mamery anao. Tena ampisehoan'Andriamanitra ny fahagagana izy, ary dia resy lahatra fa nandeha ary ny hafaran'ny tantara dia izy no nanafaka ny zanak'Israely teo an-tanan'i Farao.
na tena tahotra mahafiaro Mosesy satria fantatro Mosesy ny herinanana. Fantatro Mosesy fa tsy afaka hiatrika amin'ny Farao izy amin'ny hery izay ananany fa Andriamanitra no nanome toky azy mandehana nandeha izy afaka zanak'izay Josoa ihany koa dia tahaka izany. Inona moa izaho Andriamanitra fa iza moa izaho nitarika an'ireto vahoaka ireto. Fanomen'Andriamanitra hery izy ka nolazain'Andriamanitra tsy misy ajanona eo anatrehanao ary mady amin'ny Jeriko ry havana izay tantara izay atao hoe fandrentsika matetika kanefa dia nanehoan'Andriamanitra ny heriny. Fitsofananjomarany dia orakoraka dia nampirava mandany Jeriko rehefa malala ny Andriamanitra izay tompontsika Jesosy izay arahantsika dia manana ny hery rehetra. Hoy Jesosy hoe fanomena ny fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra. Drevana malala manana ny hery rehetra izay ilaintsika Andriamanitra Jesosy Kristy izay tompontsika. Tsy voasaka ninona izany, tsisy afaka manakana izany raha toka tena mahatoka isika, raha tosika manana finoana an'Andriamanitra. Isaia toko faha-efapolo. Isaia toko faha-efapolo. Ijerentsika ny ten'Andriamanitra fa dia tena afaka mitokitsika ry havana, tena mila ampiakarina mihitsy ho finoantsika ary mila isika manana izany fanantenana lehibe izany miaraka amin'Andriamanitra. Isaia toko faha-efapolo ka ny andininy fa 7 Isaia toko faha-efapolo ka ny andininy fa 7. Izao no tenin'Andriamanitra fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mampatanjaka andreraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be ry havana malala. Tantara efa nisy tao amin'ny Baiboly nge izany Samsona zany fa tsy nisy nalavo izany rehefa mirotsaka amin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra dia lehilahy manjato ny resiny liona viravirainy. Ravana malala hatraizan'ny finoantsika an'Andriamanitra, hatraizan'ny finoantsika an'Andriamanitra. So manao tahaka ny mpianatra Jesosy isika rehefa natopatopan'ny onjan-drano ny sambo kely dia tsy natsiaro an'ilay Jesosy izay teo anilany akory. Nanao izay azony atao, nampiasa ny heriny rehetra, nampiasa ny fahaizana ary izay ny olana antsika zanak'olombelona. Mieritreritra manana fahaizana, mieritreritra manana ny zavatra rehetra izay ilaina kanefa ry havana dia izao tsy ampy hery nge tsika io tsy manana ny fahafamanao rehetra isika raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Nefa raha ny mpianatra tsy maintsy namohan'i Jesosy ihany. Jesosy nge teo anilany fa adin'izy ireo ny antso an' Jesosy voalohany indrindra. Tsy maintsy namohan'i Jesosy izy ireo vao nitony ny onjabe, vao nilamina ranomasina. Zavana malala ilaintsika ny miantoraka tanteraka amin'Andriamanitra. Tena aoka isika tsy eritreritra ny tenantsika ho mahavita azy, aoka isika tsy eritreritra ny tenantsika ho manana ny maizasika, afaka manao andry, afaka manao andry, fa misy olana tsy haiko sy tsy hainao vahana eo amin'ny fiainana raha tsy Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra mampatanjaka, manome hery antsika izy ry havana. Hain'Andriamanitra izany, tena hainy izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao,
tena matosany ten'Andriamanitra izany ve isika ry havana? Tena mino izany ten'Andriamanitra izany ve isika ry havana? Fa izay ny ten'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hainy mino, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Afaka manolotra antsika ny hery tsy hay tohaina mihitsy Andriamanitra. Hain'Andriamanitra izany ry havana, hain'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Isaia toko fa 7 ihany, Isaia toko fa 7 ka ny 9:30 dia izao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Isaia toko fa 7 ka ny 9:30 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay miandry an Jehova dia mandroso hery kosa, hielatra ny hoekarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Rehefa namalala, zany ny olona miaraka amin'Andriamanitra, zany ny olona izay matoky an'Andriamanitra, androso hery. Hielatra ny hoekarany tahaka ny voromahery, ho tahaka ny voromahery isika raha miaraka amin'Andriamanitra. Hiazakazaka nefa hoana, tsy ho sasatra. Izay ilay hoe Andriamanitra dia tena tsy takatry ny saina ny zavatra ataony amintsika, tsy takatry ny saina ny zavatra omeny antsika. Manao zavatra tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Hiazakazaka ianao fa tsy ho reraka. Mba manandramana ianao miazakazaka ho reraka sa tsy ho reraka, fa tena reraka ianao. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra mijao fiainana izay manahirana sy manepotra izao, firotoroton-dava izao, dia hain'Andriamanitra ny mamery anao ry havana. Hain'Andriamanitra ny hatonga antsika tsy ho reraka raha matoky azy isika. Andeha izy nefa tsy ho reraka, tsy ho sasatra tsika, tsy ho reraka tsika raha miaraka amin'Andriamanitra. Fa apetraka mazava kosa nefany dia izao, ho an'izay miandry an Jehova. Mahafinaritra ry havana ten'Andriamanitra, ho an'izay miandry an Jehova dia izany zavatra hitranga, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka, androso hery, androso hery. Ry havana malala, mpanaova fanandramana andeha manentana antsika mandrakariva. Andriamanitra mba hanao fanandramana miaraka aminy ka hatonga anao, hatonga tsy ho reraka eto amin'ity fiainana feno firotorotona ity. Mety salama ara-batana ianao, mety manana olana mihitsy ianao amin'ny hery ara-batana fa zao matoky an'Andriamanitra. Mety manana olana ihany koa ianao amin'ny lafiny ara-panahy, hoe tena izany ara-panahiko izany ny tena milatsaka e. Ry havana malala, matoky an Jehova, fa ataon Jehova tsy ho sasatra na ho reraka isika. Tompony ahitantsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra ray malalo, fa tena manome vahaolana mandrakariva ho anay ianao. Meo anay ny fahatokinanao, meo anay ny finoananao, ka na inona tsy fampikery eo aminay, na ara-nofo izany na ara-panahy, dia hitombo izay miaraka aminao, hitombo izany miaraka aminao, ka tsy ho sasatra izay, tsy ho reraka izay raha mandiha izao tany be fahoriana sy feno olana izao. Misaotra ray malalo satria tena fitiavana tokoa ianao. Meo anay ary izany herinao izany, ary ampio izahay mba hatoky anao, ary indrindra hanao fanandramana mandrakariva miaraka aminao, ka hafahanay mamikitra tanteraka aminao. Ka rehefa ho avy ianao Jesosy io dia anisan'ireo izay ho faly hitsenanao eny amin'irao lanitra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Haolay Jesosy, vahaolanao aisy ho anao, izy ilay fitiavana sy fiadanana, raisizanimo olekeo mpamonjy anao, dia ho azonao antoky